fiara-mivavaka ho an'ny fiarahamonina anjakan'ny fiadanana no anentana ny Papa Léon fa 7 atsika amin'ity volana aogositra ity. Amafisiny fa tena fakapanahy manohitra ny fitiavana voajanahary ao am-pony olombelona, ny fifanoherana sy ny fifandirana ka mahatonga ny fiadanana ho fanamby lehibe maneran-tany. Ampatsahiviny Papa indrindra ny antony ara-poko, ara-politika, ara-pivavahana ary ara-pirea-kevitra izay manasarotra ny fiainana ny fihavanana. Mampirisika antsika ny Eglizy mba handresy ireo vatom-pisakana sy hiezaka hampiray ny olona. Ampianariny antsika mandrakariva ny kolontsaina tia miaona sy mifandray amin'ny hafa izay miorina amin'ny fanomezan-danja ny maha-olona sy ny zoaman-kasina ambony ary ny fanajana ny soa-iombonana. Misy ireo toe-panahy izay manampy antsika amin'izany. Ny voalohany dia ny fananana toetra sahamanova ny tahotra sy ny fitsaratsara-poana. Toa mampatahotra, mampiahiahy ny fisiany hafa ka miteraka sarotan-kenatra sy tahotra ary fanahiana any anivon'ny fiarahamonina. Manamafy izany ny samy maka ho azy sy ny tsy fiahiana ny hafa ary ny fifaninanana ratsy. Samy matahotra ny hohosa kokoa mitaha amin'ny hafa ny tsirairay hatrany amin'ny madinika indrindra ka hatrany amin'izay heverina ho lehibe indrindra. Ireo anefa dia miteraka ny tsy fahafahana mijery ny hafa araka ny maha-olona azy sy araka ny maha-izy azy, miteraka fitsaratsarana be fahatany ary mitarika animba sy hamono ny hafa mihitsy aza. Tontolo fianakaviana nefa no vokatr'izany ka tokony hosay isika ahita hafaliana amin'ny fisiany hafa, ahita ny hasoany sy hanampy azy hiatsara bebe kokoa aza. Manaraka izany ny fananana izany toetra izany dia miteraka ny fitiavana, mifanakalo hevitra sy miara-miasa satria hatsapa ny mahasarobidiny tsirairay. Ny faharesen-dahatra amin'ny maha-olombelona miaina ao amin'ny tranobe iombonana dia mahatonga hosa andresin'ny tahotra sy ny fitsaratsara-poana ny hafa. Mety samy aina izany anefa ny olona rehetra amin'ny fotoana samy hafa ka na ny andaniny na ny ankilany dia samy hanohitra ny toe-po mora mitroatra sy ny fijery ivelany ary ihany kosa ny hery ao anaty izay manosika hifanakalo hevitra sy hiara-iasa. Ankoatr'izay arakaraka ny fampikasoana amin'ny hafa amin'ny alalan'ny fifanantonana sy ny fiaraha-miasa no hitombony ny finiavana, manome lanja ny fahasamihafana amin'ny lafiny rehetra. Ireny fahasamihafana ireny dia efa nosetrain'i Kristy tompony izao rehetra izao izay nandresiny ratsy ny fahafatesana ary lalana ho antsika. Natsoiny Jesosy ho sakay izany isika hanohy sy hamita ny asa-pamonjena. Izy no ilay namana miara-dalana amintsika ary matoky ny fitiavana isika. Ny toe-tsaina kristianina miaiky fa samy zanak'Andriamanitra sy olona iray no manome vahana ny fisokafana amin'ny hafa sy mampandroso ny be sy ny maro. Farany rehefa tonga amin'izany dingana izany isika dia azoto hanorina tetezana mampifandray. Isika ihany tokoa no manangana hevitrevitra sy rindrim-be mampisaraka eto ambonin'ny tany ary tena ao am-pontsika indrindra izany rindrim-be izany. Milaza izany fa tsy mahavonjy ny tenany ny olombelona. Izany no hiantsontsika ny fanahy masina hanavao ao anatintsika ny fandalana ny fivondronana sy ny fiombonana, hitondrana fahazavana eo amin'ny tontolo rakotry ny aizan'ny fifandirana, hampanjakana ny fihavanana ao amin'ny tontolo ny piraita-po mitovy zoa-mankasina, mifampitantana amin'ny lalana iraisana dia ny lalan'ny olombelona avy amin'Andriamanitra ary mankany amin'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka ary isika amin'ity volana aogositra ity mba hirehetra indray ao am-pontsika ny afo-pitiavana araka ny naharian'Andriamanitra antsika ka horesentsika ny fakapanahan'ny fifandirana. Azoto hakatahaka ny fon'i Jesosy isika, tsy hitsikera fotsiny sy hanameloka ny hafa fa angoraka sy tady lalana mandrakariva ho mpivahiny ny fanantenana ampifandray ny olombelona.